tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny ain'ity sy ititsy. Tianay marihana fa ny zavatra zarainay eto dia tranga amin'ny ankapobeny araka ny traikefanay tsirairay avy fa tsy mikendry singan'olona na vondrona mitokana. Miaraban'ny tija dia miaraban'ny haingo dia misaotra betsaka indrindra amin'ny fanasana makasitraka. Atmika ny anarako vao feno 5 taona voaingana kely teo zaho avy eto Madagasikara dia mipetraka eto Antananarivo mianatra lalàna master 2 en droit public eny Ankatsoeny, izay ny fianarana ataoko. Miasa amin'ireny centre de contact na ny mpikirakirany momba ny relation client ireny ny asako. Dia mpikambana amina ONG maromaro mpilatsaka sitrapo. Anisany mitondra orinasa kely andalam-pandrosoana resaka couture izay koa amin'izao projetko en cours ilay izy efa misy zavatra atao ihany eo fa mbola sarosarotra kely, tsy mora moa manao zavatra. Isan'ny main-tian'ny tija tamina programa leadership et mentorat izay ihany koa zaho dia izay aloha ny mombamombanà. Lohahevitra tiako resahana androany dia resaka fahasamihafana amin'ny finoana. Silamo izay ny finoako. Fahasamihafana manoloana ny olona manodidina, ny fiarahamonina, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mianatra dia ny aterak'izay fahasamihafana izay. Nasarika hiresaka an'ilay izy aloha voalohany indrindra, teraka tahotra salasalana ho anahy isak'izay hanao zavatra izay différence izay satria matetika ny olona manodidina anahy na iray na roa ny silamo na tsy misy mihitsy na koa ary ny manana taona mihoatra anahy dia mazava ho azy hafa na ny fomba fiakanjonao na ny fomba fijerinao manoloana ny olona tsy mitovy finoana aminao. Dia izay indrindra nasarika hiresaka an'ity resaka fahasamihafana amin'ny finoana ity androany. Fahasamihafana amin'ny finoana moa izany ilay resaka araka ny teneniko teo dia hoe silamo voalohany indrindra ahoana re izany hanazavako anazy entiko ohatra fotsiny hoe tany am-piasana niasa tamina orinasa iray teo aloha teo izay tsy tononoko ny anarany misy efabavy izahay no silamo tao amin'ilay toerana dia zareo efa superviseur ny toerana misy anazy. Zahako agent tsotra dia tena misy différence be aloha voalohany indrindra fomba fitiretenanay ao am-piasana satria no ilay erasy misy anazy dia hajaina kokoa izy. Zahako matsapa-tena hoe tsy misy haja an'izany mihitsy satria raha ohatra ary tao anatina ekipa anankiray silamo ilay olona nitondra anahy, zahako silamo ohatra anazy kokoa anatin'ilay ekipa dia hajain'ny ankizy kokoa izy satria na fomba firesaka na fomba na zavatra tenenina aminazy sy aminahy tsy mitovy. Tsy sahan'ny olona izao no mahitaka anazy direkta hoe fa maninona ianao nohatrizao ny akanjo anaovenao, ianao ve tsy mafana, ianao ve tsy manana akanjo ankoatrin'ireny satria mitovitovy daholo ny modelan'ilay akanjo dia ilay izy koa ny couleur fotsiny manavaka anazy mazava ho azy. Ianareo ve rehefa mandeha eny an-dalana eny tsy menatra, tsy matsapa-tena ve nareo hoe ny olona amin'izao efa ohatr'izao ny fiakanjo nareo nefa mbola ohatr'izao. Tsy mbola nisy fotoana ve hoe ny ataon'izareo forme fanontaniana ilay izy dia ataon'izareo sarkasma izany ohatr'izay ilay fitrangan'ilay izy tamin'izay orinasa iray niasako izay. Dia ianao izany isan'andro
satria hoe toeram-piasana ilay izy dia mila an'ilay hoe professionnalisme. Dia mamaly satria ataony miendrika fanontaniana ilay izy dia mamaly anazy tsotra fotsiny ianao manazava. Nataoko opportunité hanazavako ny finoako izany ilay fanontaniana mifono sarikasima ataon'zareo. Dia ohatrany hoe tsy izay valim-panontaniana izay nefa ny andrasan'ilay olona aminao, fa izy mihitsy no te-hiteny anao hoe maninona raha tsy manao an'ireny. Dia ohatr'izay ilay izy. Lasa misalasala ary ianao nivoaka ny trano hoe sao dia tsy tokony hanao an'ity akanjo ity ary lasa ianao indray tsy manana assurance hoe io anie ny finoako. Dia io izany. Lasa ianao indray izany matahotra ny olona manodidina anao isak'izay handeha tamin'izany asa tamin'izay orinasa izay. Rehefa noho ny taty aoriana dia notrany lasa demotivé kely ianao izany dia avy eo moa nisy kely tsy fifanarahana dia niala ihany amin'ny farany. Na dia efa taona maro ary tao amin'ilay orinasa satria izay foana ny niainako nanomboka niasako tao. Dia avy eo izaho niova toerana niasana. Ohatran'ny hoe vetivety kely dia na satria au moment nisy désaccord teo aminay dia efa nitady hazava vao aho. Tsy haiko na opportunité na hoe nitahian'Andriamanitra aloha ataoko hoe izy anankiroa fa voaray ho coach tamina orinasa anankiray teo nanomboka nitondra olona. Plus âgé manana taona ambony mihoatra anahy ilay olona no entiko satria coach dia tsy vitany hoe taona ambony mihoatra anahy zareo fa mbola tranainy tao amin'ilay orinasa ihany koa, orinasa vaovao eto ilay resaka. Dia ianao izany natranainy tao amin'ilay orinasa ary izy ianao manana expérience ambony noho izy satria mbola tsy feno taona ary dia efa niasa. Dia efa haiko koa izany ilay asa, resaka qualité no nahatonga anahy ho sélectionné ho coach qualité tao amin'ilay toerana. Dia isak'izay mampanao formation na misy brief irahana amin'ny ankizy, ilay ekipa nisy anahy tamin'ilay orinasa vaovao. Dia misy fiantraikany be mihitsy ny taonako satria hita tamin'ny tarehako hoe kely ny endriko konkoa ohatrany hoe maontina loatra satria mifono hatrany an-tampon-doha hatrany am-paladiza. Nanomboka teo ny mafy ilay izy hoe ahoana izany nanaovanao entretien tamin'izao paozinao izao, tsy idiran'ilay formation mihitsy. Amin'izay ilay izy ohatrany hoe tampoka be aminao izany, mandritra ilay formation ataonao dia misy mametraka fanontaniana tampoka ohatr'izany ianao, tsisy hajany tanteraka mihitsy ianao. Izay izao rehefa ela ohatra hoe postule hozy zareo, mahagaga anahy to lasa misy recrutement en externe nefa izahay eto. Dia ohatrany hoe hafahafa koa ny sélectionnena olona mifono an-tampon-doha hatrany am-paladia. Nisy ramatoa voateny an'izay anahy. Dia efa aleko tsotra fotsiny moa izany hoe efa matoa eto dia manana ampire requis. Ilay resaka finoana angamba ny aleo aloha tsy resahantsika izay fa rehefa mba misy fotoana dia mazavaiko anareo ihany fa andao aloha tsika hiasa satria misy taimina ilay brief dia tsy afaka mitazona anareo ela eto ohatrohatran'izay foana ny amaliko anazy. Nandeha teny ihany ny fotoana ankoatran'ny any am-pianarana moa izany izay tsy dia manana manafiry ianao satria ianao misaron-doha ohatrany hoe mibloqué amin'ny lalany sasany izany ianao raha tokony hisy ikaoty izao izy ohatra ny an-dalana mialatsiny amin'ilay fiteny dia noho ianao ilay misaron-doha be sy ohatr'izany mandeha ny an-dalana dia vitsy kely ny namanao, tena vitsy. Tena hoe olona mitovy finoana amiko ihany ny namako na olona ouvert d'esprit manaiko hoe laïque any Madagasikara, izay ihany mba namako. Dia nanomboka teo ohatrany hoe lasa manao remise en question ny tenako foana hoe sao dia mba tokony hoe ato an-trano ihany ary no ohatr'izao fa tsy tokony ohatr'izao any ivelany sy ny sisa. Dia araka ny tenaiko moa tany amin'ny voalohany hoe mpikambana amina ONG maromaro dia à chaque
fa zaho mieritreritra n'ireny ataka madinidinika tenenin'ny olona ireny hoe miakanjo gony, dia mode, ianao ve tsy menatra, dia rehefa hiteny mason'olona satria nisy fotoana rehefa sabotsy na ohatr'izany dia mamora an'ilay mpikambana anatin'ny ONG satria ianao efa mba tranainy dia misy mpikambana vaovao dia ianao izany manolotra ny zavatra rehetrarehetra izay andraikitana anao dia lasa matahotra hoe reto koa ve izao hijuge anahy, reto izao mbola tsy mahafantatra hoe silamo anie ilay olona hitondra teny eto na hoe ohatr'izany. Dia izay ilay tahotra tiako tenena tany aloha, tena hoe misy fisalasalana be, tena misy fisalasalana be mihitsy na manomana ilay zavatra ho tenenina ary ianao dia eo ianao hoe matahotra, tsy ilay zavatra teneninao nefa ny mampatahotra anao fa ilay taonanao izay nasian'ny olona remarika sy ilay finoanao izay tena nasian'ny olona remarika isan'andro isan'andro isan'andro. Izao ny any am-piasana, ny any am-pianarana moa ilay hoe tsisy namana teo fa azafady zavatra anankiray tena tadidiko tamin'izaho première année. Nisy mpampianatra anankiray, izaho moa izany nipetraka eny aloha tao amin'ny katedrala ny Tex tamin'izay fotoana izay. Dia ianao ilay mipetraka eny aloha be mihitsiny, tena eo amin'ny devant l'estrade ny mpampianatra eo. Dia ozy izy voatondro tamin'izay, izay madama izay mpampianatra droit civil izy. Izay olona manao akanjo en couleur na akanjo remarquable be foana ny tondrony. Dia izaho moa izany tsy manana eritreritry ny hoe tsy hanao ninina satria matahotra tondrony fa dia ny assume foana. Dia voatondro ary rehefa voatondro dia napetra ny fanontaniana dia nivaliako izy, lesona no namaliako anazy arak'ilay fanontaniana. Kinanjo tsy hinika iny nendrazany fa ka pratika ilay izy dia nanaraka lôjika izany. Eny ary vita ilay fanontaniana dia hozy izy mantsy anahy amin'ny manaraka hozy izy tamin'ny teny français, amin'ny manaraka hozy izy raha tsy tianao no tondroko dia aza manao an'ireny akanjo ireny ianao fa fantatra be, hita be ary tadidiko foana ianao hozy izy. Dia gaga be aho hoe mampianatra droit civil izy, mampianatra lalàna. Dia izany ny zavatra niteneniny anahy dia tena gaga hoe nametram-panontaniana ny tenako ihany tamin'izay hoe avy eo ana olona manam-pahaizana be ohatr'izao ary izany mba nandinika hoe eny e tsy mahafantatra ninina ny any am-piasana, tsy nitaizana tamin'izany fa ity kosa olona mahafantatra ohatrany hoe nifanerasera tamin'ny olona be dia be satria tsy teto Madagasikara izy nanao nitaiziny sy ny sisa dia mety niara-niana tamin'ny olona ohatranahy izy tany ivelany tany dia tsy tokony hoe hanao remarika ohatr'izany. Dia mbola vao mahay nandetika be anahy mampiteraka fisalasalana anahy foana mihitsy iny teniny iny, ilay tany am-piasana sy ny mpiara-mianatra tsy nampaninina fa ilay teniny vao mahay miteraka fatahorana be anahy. Dia ankoatr'izay koa mandeha any anaty bus ianao na misy seza malaraka ary eo akaikinao nefa tsisy izao eny amin'ny sasany dia dinihako tsy mipetraka eo akaikinao izany ny olona surtout vehivavy. Tsy hoe tsy mahasahy fa mandinika fotsiny zareo tsy mipetraka eo akaikinao. Tsy haiko hoe inona ny antony fa izaho miremarika an'izay zavatra izay. Dia aty aoriana ilay izy amin'izao fotoana izao satria moa efa azoko lazaina hoe lehibe ihany mbola misy tsy tapitra ary ilay izy fa azo lazaina hoe maivana kokoa ny fandraisako an'ilay izy satria soa ihany ary nisy an'ilay hoe ilay programmena mondial leadership narahako izay na amin'ny an'ity janaha izay
nanana confiance kokoa ny tenako satria nisy exercice maromaro nataoko jusqu'à hatramin'izao dia lasa ohatrany hoe tsy ohatrany fa tena hoe miaina araka ny mazahana dia nataoko mba ahafahan'ilay olona mbola zandry ary lasa miasity an'ilay olona metraka fanontaniana satria misy fotoana tsy manao saron-doha dia misy fotoana manao saron-doha dia azavaiko anazy mametraka fanontaniana izy manao saron-doha mametraka fanontaniana izy tsy manao saron-doha dia noho ilay fanazavako hoe izao anie ny finoana silamo ny antony anaovanay saron-doha ange ny antony fiakanjonay ohatr'izao anie sy ny sisa ny antony tsy nanaovako tsy dia tena hoe misy antony loatra ny tsy nanaovako fa mba ahafahako mampita fotsiny hoe dinio tsara indrindra moa izany ny antony ren'ilay hoe ny hevitry ny hijab moa izany dia ny hoe mba tsy atirenao attention satria ianao dia ny vokatry ny fitsiriritana ny zavatra rehetra rehetra ateraky ny ety amin'ny vatanao tsy ilay olona mitsiriritra sy ny sisa amin'ny finoana silamo responsable an'iny fa ianao izay nampiteraka an'ilay izy dia amin'ny alalan'izay ny anazavako an'zareo ary alaiko ohatra ilay izaho manao saron-doha sy ilay izaho tsy manao saron-doha miatiry anareo kokoa zao ohatra raha tsy manao saron-doha satria mametram-panontaniana nareo hoe aiva izao ny volonao aiva izao ny ananao aiva izao ny ananao indrindra nefa no miteraka zavatra ohatrany hoe miteraka fitsiriritana ihany moa izany no malaza azy kokoa nefa raha manao saron-doha tsy misy andeha hiasa tena mihitsy ohatra ny ahoana ary izao ny vatan'iny sy ny ohatr'izany fa ny anaratsy ihany dia iny fanaratsy iny nefa ny benediction hoaninay dia misy mahazo moa misy tsy mahazo fa nanampy kokoa anazy izany ilay izaho manao sy ilay izaho tsy manao na dia tsy sitrapoko ary ilay tsy manao taty aoriana tsy dia nampaninana ihany ilay izy satria araka ny tenaiko teo hoe lasa misy assurance bebe kokoa tamin'ny tenako lasa matoko tena kokoa dia amin'izao lasa manana faniriana hoe andeha angaza hanao ohatran'ny karazana conférence na hoe karazana séminaire kely hoe fampahafantarana ny olona fotsiny hoe ahoana kay izany silamo izany hoe olona ohatran'ny olon-drehetra ange ny silamo ny finoana silamo laika anie Madagasikara fampahafantarana fotsiny mba ampiana tsikelikely tsy afaka manafoana ny fomba fisainan'ny olona sy ny zavatra eritreretin'ny olona ilay izy fa mba au moins mba mahavita ny atitiko izany satria mino aho fa tsy zareny miaina zavatra ohatr'izany dia lasa nanana faniriana mihitsy aho hoe andeha hanao an'izay karazana séminaire na conférence izay aty aoriana na koa hoe andeha hitondra fikambanana anankiray tolotsotra fotsiny ny ao anatiny fa ilay fikambanana amin'izay fotoana izay izaho amin'ny mahasilamo any no mitondra anazy dia amin'izay azon'ny olona hoe tsy voatery olona mitovy finoana aminy anie afaka manangana zavatra anankiray na hoe afaka hoe nono na hoe olona hafa mihitsy ny angera hoe mifono ilay olona fa tokony hoe kenao amin'ny maha izy anazy ilay olona sy ny sisa tianao zavatra mampiseho an'izay amin'olona afaka manazava an'izay amin'olona izany na eo ary izay hoe dia ny tanjoko tsy hoe hanovana azy hoe andao hiconvertira ho silamo fa finoana izao io na izao no samy manana ny eritreretiny fa te hampafantatra fotsiny izay ny faniriko tena mandetika be ato anatin'ny saiko amin'izao fotoana izao dia ohatr'izay ilay izy. Dia ohatr'izay ohatrany hoe miaina harcèlement angamba ny fiteny an'izany tena miaina harcèlement ilay hoe ianao mpino silamo ilay ianao silamo indrindra ny fomba fiakanjonao ny lehilahy tsy miaina an'izany satria tsy teny amin'ny endriny iny hoe silamo anie izy dia miteraka blocage be da be mihitsy ilay izy satria mino aho fa tsy zarery miaina zavatra ohatr'izany zavatra mba tiako ampitaina fotsiny raha misy olona voakasika ny zavatra ohatr'izany raha misy olona mpanao an'izany aman'olona tadio surtout eto Madagasikara tsy mitovy any ivelantsika any ivelany raha misy angamba dia
tsy mafeno pourcentage eto Madagasikara ny olona manao toetra ohatr'izany satria zareo tena ouvert d'esprit, fa isika tena miletika tanteraka mihitsy eto Madagasikara. Tsy tena hoe tokony fa lasa hoe mandidy. Madagasikara tompoko dia firenena laïque, izay zavatra izay tokony ho fantatry ny tsirairay. Donc méchanceté gratuite be mihitsy le hoe iny le olona tsy mitovy finoana aminao, tsy mitovy fiakanjo aminao, tsy mitovy fijery aminao, tsy mitovy fomba aminao sy ny sisa. Rehefa hitanao fa misy fahasamihafana dia avy ianao dia andeha hitaky azy. Fahaiza-miaina tsara indrindra dia aleo angamba Mizara velatsia fa tsy voatery ho fantatry ny olona foana ange ny zavatra ao anatin'ny sainao ao e. Ary tsy voatery ho ankasitrahan'ny olona ihany koa na hoe mahafaly olona zavatra tianao tenenina. Zavatra lesona be anankiray azoko tamin'ny mentoriko dia ny hoe rehefa tsy misy tombony ho anao rehefa tsy fantatrao mihitsy hoe inona re ny vokan'ity dia azo atao amin'ny olona. Tsy azoko mihitsy izao hoe inona kay ny tombotsoan'ny olona hanaratsy olona anankiray na hoe io fa andeha hitako be dia hoenin'ny olona rehetrarehetra dia hoe manana tombony ianao no manetry ianao amin'iny fotoana iny, fa ilay olona voakasika tompoko dia miabo. Izany hoe rehefa tsy misy tombony ianao tsotra be dia azo atao fotsiny, azo atao, tena azo atao, fa tsy vitany hoe manima an'ilay olona ianao fa na ianao ara simba amin'iny satria ireo olon-drehetra tsy voatery mitovy fijery aminao, fa izy fotsiny tsy te hisokatra, tsy te hiteny fa manjary lasa ady-hevitra lava be iny avy eo. Dia izay no tiako mba tiako ampitaina amin'ny olona izay miaino. Izay fotsiny hoe rehefa tsisy tombony dia azo atao. Anankiray koa izaho mpanaraka ny podcast Afaka manasa anareo rehetrarehetra foana ohatran'ny tsy haiko ny tsy teny an'ity fa misy zavatra be da be izao tsy haiko henoko tato. Misy zavatra ihany koa izao antony anankiray nasarika anao hoe mety amiko ny vahiny ato. Misy zavatra ihany koa hoe atrehanao any resahan'ny olona eto ny vahiny ato manampy anao, na koa ianao te hivahiny sy ny ohatr'izany dia aza misalasala mihitsy fa ny mpandray anao, ny mpiaino anao mahafinaritra. Zara koa raha misy opportunité ohatr'izao ahafahanao miteny. Izaho izao manampy anahy kokoa ny tenenako teto androany, manampy anahy kokoa fa tsapako hoe ino no izany hetahitako izany. Dia ohatr'izay ilay izy. Dia misaotra betsaka ny dija, misaotra betsaka ny haingony anasa, dia misaotra betsaka miaino dia mankasitraka, dia veloma. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.